Miarabantsika rehetra raisony fiadanana diloilo fanosorana mitsidika anareo amin'ny alalan'izao pety zao tahaka ny efa mahazatra. Androany zany zareo dia anazava aminareo le mpihinana ambolony amin'ny toko sy andininy amin'ny soratra masina kanefa misisika amin'ny adihevitra sy misisika amin'ny fanamarina tena be mihitsy amin'ny filazana ny soratra masina zany amin'ny toroteny ataonareo de izay zavatra izay nefa manimba zavatra be da be mihitsy ka tsy maintsy voatery zany hiteny androany. Inona moa ny zavatra ho teneniko androany de simple tahaka ny efa mahazatra par rapport amin'le resaka hoe faty hoentina miditra fiangonana. Fa nanaovako publication an-tsoratra moa le izy de rehefa nataoko ilay publication an-tsoratra de mirongatra ianareo mpihinana ambolony miteniteny foana sy milaza fampianaran-diso be da be. Mirongatra mihitsy tena hoe tonga tadio be mihitsy, tonga tadio de ao de miteniteny foana sy mandrabiraby sy eo ihany iny fa lay zavatra tena mahatonga anahy hiteny eto zany de za le zavatra efa tsy ara-panahy, zay ny voalohany, le zavatra ambaranareo zany. Faharoa, le zavatra tsy ara-panahy ambaranareo koa fampianaran-diso, ka izay fampianaran-diso zay mihitsy no ahitsiko eto androany ilazako ny famarinana selon la Bible. Ny mahagravy ny fampianaran-diso aloha azavaiko tsotra izay alohan'ny dirana amin'ny sujet atsika de zany izy efa diso lay olona mitory azy zany mitory zavatra diso. Faharoa, ny olona izay tsy manana discernement ka mandray an'iny fampianaran-diso iny dia ny efehan'izay zany dia lasa mihinana zavatra diso izy zay zaraindreo mpihinana ambolony de tsy inona zany fa ny fampianaran-diso. Zay ny vokatra faharoa. Ny vokatra fahatelo ihany koa dia be da be ireo te handray sy mangetaeta ny famarinana marina ety amin'itony tambatsotra itony fa ano ireny fampianaran-diso sy zavatra zaraindreny mpihinana ambolony reny mpanamaritena ireny zay misisika amin'ny fampianarana ny fampianaran-diso de lasa miaohatra tsy fantantsony hoe inona no raisina, inona no inona, inona no tena marina sy araky ny fitarihan'ny fanamasina. Ka izany rehetrarehetra izany mahatonga anana nanapa-kevitra hoe tsy afaka hitazana fotsiny kosa an'ireny hena naterina tamin'ny sampy ireny fampianarana izay voahity tao amin'ny sinoditra tota ireny tsy eketsika tsony kosa hoe mbola reny ihany no mahananam-pino fa androany sika tena hoe ampianatra am'izay zany ny mikasika ny tena hoe fampianarana mifanitsy amin'io resaka hoe hoentina miditra fiangonana io ve ny faty sa tsy. Ialako tsiny kely par rapport amin'ny bruit de fond fa misy mpiasan'ny commune miasa quelque part any zany. Toizatsika ny fizarana eny ary voalohany vao miresaka an'io le hoe tsy azo entina am-piangonana io ny faty ve sa entina am-piangonana, za raha izany anotaninareo de simple be ny fampianarako hoe tsisy olana mihitsy hoentinao am-piangonana ny faty. De misambadidaka sy misavoritaka be ny olona ary miaraka amin'izay le hoe misavoritaka sy misambadidaka izay koa ny fisainany sy ny fieritreretana. Normal angela izy satria efa zay no esprit mamelona an'ireny olona ireny. Dia ny oetindry zareo manamaritena amin'ilay fihinanana ambolony an'ilay toko sy andininy de tsipony daholo ny verset biblika any amin'ny testamenta taloha hoe maloto ny faty. Zany hoe maka concordance izy zany na sur application amin'ny Play Store de tapeny fotsiny hoe faty maloto na je sais pas de mivoaka eo ny verset de reny no asesiny hoe maloto ny faty. Zany hoe zay raisonnement zareo zay zany selon an'le fampianaran-diso sy lay hena naterina tamin'ny sampy fampianarana, lay fampianarana zareo de hoe vao misy présence na faty fotsiny zany eo amin'ny fiangonana dia vita tanteraka io fiangonana io, tonga de maloto mandrakizay io fiangonana io, tonga de tsy misy fanahin'olona lavitra intsony eo amin'ny fiangonana io, tonga de tsy misy présence an'Andriamanitra intsony ao amin'ny fiangonana io, tonga de fiangonana vita matavy io, tonga de
sy afaka ilazantsika azy a araky ny fisainany zareo sy ny fieritreretany zareo. De mitombona ave zany raisonnement zany ozy nareo. Ny mampitombona amin'izany a any amin'ny fampianarany zareo de noho izy zareo izay mitsipona an'le toko sy andininy ao amin'ilay sy nyoditra tota any angela izy lay testamenta taloha izay natao an'ny jiosy fiangonana hebreo mbola voahidy tao anaty fahafatesana fanekena taloha soratra izay mahafaty. Ora nefa Kristy nanafaka antsika tamin'ny fahavalo farany a tsy maintsy resena dia ny fahafatesana izay tambiny ota ny teny daholo zany zavatra resantsika zany a. De any zany zareo no mangady source ny amin'ny hoe ny faty a dia tsy azo entinao am-piangonana. Lay objectif ane rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy dia lay hoe azo entina ve tsy azo entina tsy amin'izany nitsontsika satria lay grâce-ny Jesosy Kristy matanjaka be zay mila mazava be zay. Averiko indray fa lay izy ane re olona tsy hoe teratera be ohatr' zany fandraisana toko sy andininy a dia sans objectif tsy misy repère zany ianao amin'ny fandraisanao toko sy andininy fa ny zavatra tokony ho fantatsika zany de hoe rehefa mandray toko sy andininy sika sy mandray hevim-panao amin'ny baiboly a dia ny repère dia famonjena foana zay la izy zay famonjena sy ny salut amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny herin'ny filazantsara ny herin'ny soratra masina. Ka za zany de miteny amintsika fa hoe raha entinao am-piangonana ny faty anankiray raha misy olona resy lahatra amin'izany misy fianakaviana misy communauté resy lahatra amin'izany aiza ny problème. Raha izay no ahafahana manambara ny sitrapon'Andriamanitra, raha izay no ahafahana mikasika ny fanahin'ny olona anankiray, ahafahan'ny filazantsara miasa amina communauté anankiray, de misy olona voakasiky ny toroteny zay ambara ao amin'ny fanaovam-beloma zay mantsy le prétexte le fampidirana le faty eo am-piangonana zay tsy tena important fa amiko ny tena important dia le hoe filazantsara zaraina sy ambara ao anatin'ny tsy haiko sous forme liturgie na tsy fantatro sous forme na fotoam-pivavahana na fanaovam-beloma farana tsy fantatro zay lazantsika azy amin'ny alalan'lay présence an'lay faty zay ampidirinao am-piangonana an'lay important ary raha etiko kely poussé kely ny fanazavana vakio ny jauna toko faraiky amby folo andininy fatimy amby roapolo izao ny fananganana ny maty ozy Jesosy Kristy zany hoe io misy faty dia Jesosy Kristy manangana n'io faty io fa tsy hoe lay faty any je sais pas any amin'ny planeta Mars de Jesosy Kristy aty amin'ny ny mpanompon'Andriamanitra atia mahazo arivo no miasa manangana le faty any amin'ny planeta Mars. Hitanareo lojika ave zany. Raha vakitsika ilay contexte le jauna toko faraiky ambin'ny folo dia Jesosy Kristy nakany amin'ny fasana Lazarosy nanangana ny Lazarosy izao ny fananganana ny maty ozy izy zany hoe sur place nisy présence ny faty de nisy présence an Jesosy Kristy teo mihitsy lay élément iny ihany koa dia mbola mamelona n'lay faty maina natsanga ny mpaminany Ezekela nietsika daholo ny taolana teo ihany koa ny faty. Ny tena tiako ampitaina amintsika le mpihinana ambolony sy lay mpanamary tena be fahatany amin'ny toko sy andininy zay tsiponina any amin'ny sy ny hoditra tota zany de ny amin'ny hoe voalohany raha voarainao zany zavatra zaraintsika zany sady zany koa nge tsy sarotra be aminareo mandray an'izany raha vao tsy sokafan'ny fanahy mihitsy ny fisainana sy ny fieritreretana sy ny masom-panahy rehetrarehetra afaka mandray an'izany ny 5 sens zany ao amin'ny tontolo spiritualy selon la Bible apona fa tsy any amin'ny resaka matsika esotérisme sy ny fomban-drazana sotrotra zany sarotra ny mandray elizy ary zay mahatonga anay foana miinsiste etony amin'ny hoe manaitra foana aloha ny amin'ny hoe fitodianao amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalany fibebahana de après mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra ny comprendre an'izany zavatra zarainay zany ianao sinon lasa manamartena sy voahidy foana ny amin'ny resaka sy ny hoditra tota any amin'ny testamenta taloha any amin'ny aloka sy ny tandindrona any ianao no lasa manamartena sy manao itsin-dalana manao totory be manao tsy mahalala biby afa-tsy saona mialatsiny amin'izany fitenenana rehetrarehetra zany fa izay daholo ny mahazo ny akamaroan'ny mpino de amaranako anazy amin'izay de le hoe ny objectif iverenako zay efa nlazaintsika teo hoe ny objectif tompoko na misy faty eo na tsisy faty eo dia ny objectif dia ny famonjena ny filazantsara ny herin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy
tafapakany ampon'ny olona manova ny fiainan'olona karaha misy olona voakasika le fatiny efa maty iny on s'en fout fa amin'ny alalan'iny faty iny no etsehany soratra masina ikasika fon'olona de iny faty iny no raranao nefa ne amin'ny alalan'iny faty iny no possible réuni daholy manao veloma farany ao ny olona de mandre toroteny izy de voakasiky ny soratra masina aiza ny olana am'izany zavatra rehetra miara-miasa miteny daholo zany zavatra zaraintsika izany ka ianao rehefa borné rehefa voahidy ao anatin'ny fombafomba fivavahana rehefa tena hoe coincé ao anatin'ny sinodotra tota rehefa coincé any anatin'ny mialoka sy ny tandindriny anao de zay lasa manamaritena sy mirediredy sy arak'izao mahatonga anay iteny ny famarinana sy izara aminareo zao zay le izy zay ary tsy am'resaka faty ihany fa na am'resaka sabata resaka famorana resaka même ty amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia lay mihinana ambolony mihitsy zany manimba reto manimba anareo manimba ny toe-ponareo manimba ny toe-tsainareo manimba ny ara-panahinareo zay tokony isongadina sy afantatra marina ny tena famarinana tiany baiboly ambara izany rehetrarehetra izany ka raha renareo aza ny afatra izany androany hoe azo entina tsara ho mpiangonana ny faty dans l'objectif hoe hiasa Andriamanitra tsy toy isy toroteny eo kosa dia mipetraka amin'izay ny rôlina ny mpanompon'Andriamanitra zany hoe inona marina ny zavatra tokony ho zaraina amin'reto olo rehetra ahafahany filazao tsara mikasika an'ilay olona zay tsisy hidiran'le faty iny efa maty iny efa cadavre iny efa tsisy fanantenana tsony amin'iny efa ho aleviny iny efa hivadika pourriture iny mialatsiny amin'ny tena zany satria tsika rehefa maty de mivadika olitra sy kakana izy daholo zany réflexion daholo zany zavatra zaraiko amintsika zany fa ilay teny velona zay anangana atsika amin'ny maty zao no natoko faraika ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo izao ny fananganana amin'ny maty Jesosy Kristy an'ilay objectif saingy ny objectif ny olona moa dia tsy izay lay tenin'Andriamanitra hoe fananganana amin'ny maty lay fitsanganana amin'ny maty lay teny fiainana mandrakizay lay fahatafitany zany eny am-pino fa ny akamaroan'olona dia ny objectif ny de hiady hevitra sy anamarina ny fotom-ponony anamarina ny religion any anamarina ny hoe mahay toko sy andininy be da be izy na tsy fantatro tsy haiko mahay mitanisana zany izy na hoe mahay lalàna izy any amin'ny bokyny lalàna torasiny inona zany ve nidiranao zany ve nieritreretinao fa hidiranao any amin'ny fanjakany lanitra de ao amin'ny commentaire ao sûr et certain fa après an'ity publication ity de hitanisa olona ndray tsika hoe ireny ry tsy fantatro izy ary Gilbert tsy fantatro izy ary Sophétime tsy fantatro izy akoa ny même le ateretraretra io fa miady ao io fampamona samy kristiana marina tsy maintsy torina marina tsy maintsy lazaina de akoatran'izany de reo olona ndoctrinaire rehetraretra de isao fa hitanareo tabataba sy tsipatsipaka sy voaka faroratra daholo indray zareo à partir an'io ity publication ataontsika ity sy ny publication zay efa nataontsika atsoratra zavatra misy efa prouvé daholo zany zay le izy voalazako le izy de anjaranareo fotsiny mandray bon na tsy andray ihany koa moa nareo ny any important amiko de le milaza na de olona ray fotsiny ara no mandray any ambadika any jomao fotsy tsy de mivaky loha am'izany fa le famarinana fotsiny zany voalazako sy voateniko teto sorana amin'ny tompo misaotra anareo ihany koa ny aino hatramin'ny farany miraso